faly izay tafahona finaritra aminao indray a amin'ny alalan'izao fandarana izao. Inona ihany koa fa ravoravo ianao a afaka manaraka an'izany fandarana izany a izay irina indrindra tondra tombontsoa iraisana ho antsika mianakavy. Koa raisinao tombontsoa ny ano indray a ilay loha hevitra lehibe manao hoe Jesosy ny kristianina izao tontolo izao. Loha hevitra izay vao natombokontsika izy io a ka an'io no anarahantsika ny fizarana faharoa. Miaraka amintsika eto ny pasteur André Palatiana Fanera. Koa raisitsika ampifaliana izy a miarabanao tonga soa indray pasteur ary malasanao avy hatrany hiditra tao anatin'ny fandarantsika. Miarabanao namanadinao ary manona fiadanany tompo amintsika rehetra ko faly ihany koa tafaraka amintsika amin'ny alalan'izao fiaramandinika ny ten'Andriamanitra izao. Efa nijerentsika teto ny fizarana voalohany a manao hoe Jesosy mpamorona izao tontolo izao, izay nampatsiahy mihitsy ny fandraisana anjaran'i Jesosy tao anatin'izany famoronana izany a, nanilika an'ireo hevitra rehetra izay mifanohitra amin'izay ka mametraka azy eo amin'ny laharan'ny mpamorona. Androany tsika miditra amin'ny fizarana faharoa, inona indray ny zana-hevitra arosinao ny mpijerentsika. Enary araka izay voalazanao izay namanadinao a, le loha hevitra lehibe dia hoe Jesosy ny kristianina izao tontolo izao. Dia nijerevantsika voalohany indrindra tao anatin'izay loha hevitra lehibe izay a, le fizarana voalohany dia hoe Jesosy mpamorona izao tontolo izao. Satria tsy nisy izao tontolo izao raha tsy nisy mpamorona. Izay ilay ambaran'i Jaona hoe raha tsy izy dia nisy nahariana zavatra izao. Jaona toko voalohany andininy fahatelo milaza izay dia hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana an'izao zavatra ary izao. Raha tsy izy dia tsy iza fa Jesosy zany. Izay manamafy fa Jesosy tompoko dia mpamorona izao rehetra izao. Jesosy tsy niforonina. Satria misy hevitra fampianarana momba izay koa Jesosy namanatiny tafata misy fampianarana momba izay koa hoe Jesosy no niforonina voalohany. Dia avy eo tamin'ny alalan'i Jesosy amin'izay no namoronana ny zavatra rehetra rehetra. Jesosy tsy niforonina ka fa izy mihitsy no mpamorona izao rehetra izao niaraka tamin'Andriamanitra. Satria raha vakitsika andao verenana kely satria zava-dehibe izay a. Satria hiditra mantsika amin'ilay fomba le hoe Jesosy sy izao tontolo izao. Raha izy no namorona izao rehetra izao dia inona raha no planin'i Jesosy ho an'ilay izao tontolo izao. Dia ho jerevantsika izay. Ndao ny jerevantsika ilay Jaona toko fahafito ambin'ny folo hoe Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahadimy. Jaona toko fahafito ambin'ny folo a dia izao no voalaza eo amin'ny andininy fahadimy. Ary ankehitriny raha eo mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Mazava be ny teny Jesosy tompoko. Tsy hoe nisy Andriamanitra dia avy eo namorona an'i Jesosy izy dia avy eo tamin'ny alalan'i Jesosy no namorona an'izao rehetra rehetra izao. Tsy izay. Fa ito Jesosy dia milaza hoe mankalaza aio izy amin'ny tenanao mantsy an'Andriamanitra raha io a. Raha eo mankalaza ay amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra niarahako nanana taminao ovina fony tsy mbola ary. Fony tsy mbola ary izao rehetra izao. Fony tsy mbola nisy izao rehetra izao dia efa niaraka nanana voninahitra tamin'Andriamanitra Jesosy. Ary izay ne namanadinao natonga an'ilay teny amin'ny Genesis toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo rehefa namorona ny olombelona dia voalaza hoe andeha isika. Andriamanitra no niteny ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika. Satria Jesosy teo niaraka teo izy namorona ny olona izy. Anisany namorona ny olona izy namorona n'izao rehetra izao Jesosy. Dikan'izay namanadinao dia Jesosy no namorona n'izao rehetra izao. Ary le izao rehetra izao izay niforoan'i Jesosy dia voalaza amin'ilay Genesis toko voalohany andininy faha 1:30 no vakitsika ihany koa izay tamin'ny fizarana teo aloha dia hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony tsara indrindra. Ao a hiditra amin'ny fizarana faharoa mantsy isika io. Tsara indrindra ilay izao tontolo izao izay noforoan'i Jesosy. Ao a fa apitsika ilay izy dia ao amin'ny salamo ihany koa ny vakitsika. Salamo
fa 7:20 mivakitsika any ko zay tamin'ny fisarana teo aloha salamo 7:20 zay milaza fa le zavatra le zao tontolo zay zay noforony Jesosy tsy hoe noforoniny fotsiny le izy fa lazaino amin'io salamo io ko ny fomba fifandraisan'i Jesosy sy le zao tontolo zao ahoana zay izy salamo fa 7:20 ka ny 1:20 anao ny lanitra anao koa ny tany izao tontolo zao zay rehetra eo aminy ianao no nanorina azy tsy hoe tsy vitany hoe Jesosy fotsiny nanorina le zao tontolo zao fa tompon'izao tontolo zao propriétaire sady zay tompon'izao tontolo zao izy anazy izao tontolo zao anao ny lanitra anao ny tany izao rehetra zao izao tontolo zao sy izay rehetra eo aminy an Jesosy tsy rehefa noforony zany le zao tontolo zao dia noforoniny ho anazy sady zay noforoniny ho azy izao rehetra ary zay ny namanadinao mahafinaritra be ny le dinidinintsika ary zay mahatonga le ao amin'ny salamo fa 4:20 de le hoe an Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy izao rehetra zao sy ny ponina ponina ao aminy de rehefa miresaka le zao tontolo zao tsika zany tompoko raha zay fanazavana voalohany zay no raisina namanadinao rehefa miresaka le zao tontolo zao tsika dia izao rehetra zao miaraka amin'ny ponina ao aminy ponina izao rehetra zao sy izy sy ny ponina ao aminy le salamo zay mivakina teo any ko de hoe izao tontolo zao sy izay rehetra eo aminy ianao no nanorina azy miaraka amin'ny olona io zany dikan'izay rehefa miresaka le zao tontolo zao tsika zany tsy hoe le zavaboary fotsiny no tiana resana fa ny olombelona fa ny olona ihany ko sy izay rehetra eo am'le zao tontolo zao de voafoaka ao anatin'izay ka raha mitentsika le vaky teny fototra am'izay na manadinao le jaonatao fahatelo fa 1:20 de hoe fa toy zao ny tiavan'Andriamanitra ny izao tontolo zao de iza raha le zao tontolo zao na hoe inona raha le zao tontolo zao le tany sy ny olona sy ny olona eo aminy tian'Andriamanitra fa toy zao ny tiavan'Andriamanitra ny zao tontolo zao dia nomeny zanalay tokana mba tsy ho very de eo am'izay le misy ataontsika hoe nuance kely na mampiavaka azy kely mba tsy ho very izay mino iza ny mino iza ny afaka mino ny ny olona fa tsy mibiby sa zay Tsy ny kanefa tsy ny tany any ko kanefa anisan'izao tontolo zao mibiby sy zava-maniry sa zay fa ny olona ny afaka mino de le olona eo am'izao tontolo zao ny le olona de mba tsy ho very zay rehetra mino le ponina zany io le ponina eo am'izao tontolo zao fanana fiainana mandrakizay de amafitsika zay namanadinao amin'ny salamo fa 7:20 zao ny vakitsika kely salamo fa 7:20 zao no vakany teny salamo fa 7 ka ny 1:20 ary izy hitsara izao tontolo zao amin'ny fahamarinana ary hitsara ny firenena amin'ny fahitsiana izy zero tsara hitsara izao tontolo zao izy Andriamanitra hitsara izao tontolo zao Andriamanitra amin'ny fahamarinana izao tontolo zao de rehefa miresaka le zao tontolo zao izy zay ho tsarainy iza le zao tontolo zao zay ho tsarainy le ponina zany hitsara ny firenena rehetra zay le voalaza le salamo ny firenena rehetra amin'ny fahitsiana ao pitsika andininy anankiray farany ary ny am'izay famitianan'izay salamo 7:20 salamo fa 7:20 ka ny 1:20 zao ny vakiny teny mandrenesa izao ry firenena rehetra miainoa ry ponina rehetra am'izao tontolo zao zay atsika efa somary mazavazava amitsika zany zao le resaka hoe zao tontolo zao sady zay de ozy izy ny voalazany eto mandrenesa izao ry firenena rehetra miaino ry ponina rehetra ry ponina rehetra amin'iza ozy izy am'izao tontolo zao miaino ry ponina rehetra de rehefa hitsara an'izao tontolo zao Andriamanitra ny firenena rehetra no tsarainy fa raha ny tena marina ny ponina rehetra am'izao tontolo zao no ho tsarainy ny ponina rehetra olona zany
ndao tsika raha hiditra amin'ity fizarana faharoa ary raha Jesosy no mpamorona zao rehetra izao, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy noforon'ny Jesosy, ary voalaza fa azy ny tany ny lanitra sy izay rehetra ao aminy azy zay le salamo fa 5:20 andifa raiky anao ny tany anao ny lanitra anao ny lanitra izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy ianao nanolona azy anao any Jesosy an'Andriamanitra zany. Inona ary ny zavatra aseho tompoko amin'le zao tontolo izao, inona zavatra aseho amin'le zao tontolo izao? De zay ty fizarana faharoa zay jerevantsika ty naminadinao de mitondra lohateny hoe izao tontolo izao voafitaka. Zay le fizarana faharoa, izao tontolo izao voafitaka. Ndao maky toko sy andinina antsika ao amin'ny Salamo 121 ny andininy voalohany. Salamo 121 ka ny andininy voalohany. Zao ny vaky ny teny: sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha 9:20 ka 9:20 fa 9:20 Salamo 9:20 ny andininy voalohany. Salamo 9:20 ka ny andininy voalohany. Misy lohateny kely izy eo fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny asan'ny tanany na amin'ny lalàna nomeny. Ho an'ny mpifetira salamo nataon'i Davida. Ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Io zao le zao tontolo zao zay noforon'Andriamanitra lanitra sy ny tany. Zay zao voalaza zao fa mbola tsy miresaka ponina izao fa lanitra sy ny tany izy izy lay noforon'i Jesosy le zao tontolo zao io sady zay dahoana ny voalazany eo lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ao raha pitsika kely ny zay toko sy andiny zay Matthieu toko 5 no anapitsika azy. Matthieu toko 5 ny andiny 4:20. Matthieu toko 5 ny andiny 4:20. Miresaka zavaboary izy ao anatin'io fa tafiditra ao anatin'io amin'izay ny olona ao amin'le Matthieu toko 5. Matthieu toko 5 ka ny andiny 4:20. Tsinjovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any antsopotra ireny, ary ny rainareo zay ny an-danitra mamelona azy, moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Miresaka zavaboary voromanidina zay ny foron'Andriamanitra, ny rainareo any an-danitra izy izy maninona azy mamelona zay mahatonga le hoe Jehova no nanao azy dia anazy ny zavaboary rehetrarehetra de miaraka amin'izay mponina ko ny olona ko tafiditra anatiny eo ahoana izy izy mo tsy mihoatra lavitra no ireny va ianareo izy izy ny olona zany mihoatra lavitra noho ny voromanidina. Velomin'Andriamanitra ny voromanidina, karakarain'Andriamanitra ny voromanidina, ny zavaboary mihoatra lavitra noho ny zavaboary ny olona. Velominy koa ny olona. Velominy karakaraina satria asan'ny tanana. Apetratsika zay satria resaka any amin'le hoe izao tontolo zao voafitaka mantsy tsika io. Andriamanitra zany dia miay ny zavaboary satria izy no namorona azy. Azontsika amin'izay le fizotralisy satria izy namorona azy, asan'ny tanany zao tontolo zao dia karakarainy ary velominy sy ahiny izao rehetra zao. Anisan'izany ny olona zay ny noforoniny ihany koa. Ndao ary hiditra amin'izay tsika. Genesis toko 7:1 tompoko. Genesis toko 7 ka ny andininy 1. Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra zay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny vehivavy, hanky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra amin'ny sa. Misy zavaboary voalaza eto. Menarana. Iza namorona menarana? Andriamanitra ne namorona menarana, zavaboarin'Andriamanitra menarana. Zavaboarin'Andriamanitra tsara indrindra. Fa zao voalaza eto ny zavatra aseho tamin'le zavaboary. De izy ary menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra zay nataon Jehova. Zareo tsara mbola mafisina nataon Jehova. Fa ny tena marina rehefa toizantsika le vaky teny eo, iza kay no
milaza miteny an'le teny mambadika eo le ambany eo le anky efa nataon'Andriamanitra hoe azo inanana le menarana ve ny tena mitenan'io satanany ny tena mitenan'io tena izy satanany no miteny dika zay Andriamanitra tompoko tsy namorona menarana mba hiteny mitaka sy amitaka tsia fa i satana izay azadiny fa anjely tany an-danitra Losifera no ny antsoina azy tamin'izay fotoana izay ary ny anjely naminadinao ny anjely dia fanahy ny anjely fanahy ny anjely dia i satana na i Losifera nampiasa an'le zavaboary izay nataon'Andriamanitra izy mba hamitahana zay zany ny zavatra voalohany raisika eo tsy ny menarana ny ratsy satria nataon'Andriamanitra voalazany eo hoe nataon'Andriamanitra ozy izy nataon'i Jehovahandriamanitra anisan'ny biby nataon'i Jehovahandriamanitra ny menarana sady zay fa nampiasain'ny Losifera le fanahy le anjely zay nazera avy tany an-danitra satria nanota izy dia nampiasainy le zavaboary zay nataon'Andriamanitra mba hamitahana teto amin'ny zao tontolo zao dia ny fitahana ny olona no fitahana ary ny olona tsy inona ny olona fa zavaboary koa ny olona zay nataon'Andriamanitra zay noforoana araka ny endrik'Andriamanitra sady zay noforoana araka ny endrik'Andriamanitra le olona nanana ny endrik'Andriamanitra ny olombelona damasefa fa zavaboary nataon'Andriamanitra no nampiasain'ny satana hamitahana zavaboary zay ny foroanandreo nifina voroana raisika naminadeo de zao tsy ny zavaboary tompoko ny ratsy tsy ny zavaboary zay ny foroan'Andriamanitra ny ratsy fa rehefa ampiasain'ny satana le zavaboary dia lasa mivadika ratsy zay manaiky ho ampiasainy zany de zay matoa le lohatentsika am'ty fizarana faharoa ty hoe zao tontolo zao voafitaka ane le zao tontolo zao hoe voafitaka le zao tontolo zao tsy le zao tontolo zao no ratsy tompoko satria tsika zany am'izao fotoa zao miresaka keo hoe eny hoe tena efa potika le zao tontolo zao raha Andriamanitra ne tsy namorona zavatra ratsy Andriamanitra tsy namorona n'izao tontolo zao potika tsia tsara indrindra no foroan'Andriamanitra nisan'izany ny olona kanefa rehefa mijery zava-mihitsika ankehitriny aminadinao potika daholo na ny zavaboary ny environnement moa zany filazana azy na ny olona koa potika ratsy simba ny olona amin'izao fotoana zao amin'ny lafiny maro mihitsy hidirantsika io hidirantsika zay fizaranao arinao hoe ahoana indray ny amikasika ny olona sy zao tontolo zao fa ny olona dia anisan'ny zao tontolo zao sady zay anisan'izao tontolo zao ny olona fa simba le olona potika le olona zay zao satria voafitaka aika zay natonga anazy niova voafitaka izy satana zany nampiasa ny zavaboary mba hamitahana na olona io na zavaboary hafa io natiora zany dia azo ny satana ampiasaina mba hamitahana eto amin'ny zao tontolo zao dia zao ary dao hiditra lalina ketsika naminadinoa Lioka 4:1-5 ka hatramin'ny 7. Lioka 4:1-5 hatramin'ny 7 zao ny vakany teny ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneo azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo zao dia hoy ny devoly taminy omeko anao zao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny fa efa natolotra azy zany ka zay tiako no omeko azy koa raha iankohaka eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany mampieritreritra le ten'Andriamanitra tenin'ny devoly io sady zay ary ny farany eo dia ozy izy raha 7 koa raha iankohaka eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany mantsany Jesosy io kanefa Jesosy inona kay Jesosy le fizarana voalohany tompony zao rehetra zao izy ary
mpamorona zao rehetra zao ne jesosy araka volazan'le salamo nevakitsika salamo fa 5:20 tadidio zay 5:20 dia fa 1:40 de milaza le hoe anao ny lanitra anao ny tany izao rehetra zao sy izao rehetra zao satria ianao no nanorina azy an jesosy io kanefa inona ny teneny satana eto omeko anao ndray omeko anao le izy omeko anao de am'le andininy ambony eo namanadinao eo ny tena laklely izy de ozy izy andiny fahenina de hoy de voly taminy omeko anao zao fanapahana rehetra izao mba amin'ny vonainy fa efa nanino ozy izy natolotra azy zany ovina natolotra azy men'andriamanitra ny satana ve le zao tolo zao ahoana taizany no nisan'zany fifanarana raha zay nilazantsika azy hoe iny zany andriamanitra de satana iny le zao tontolo zao fa omeko anao de anao zany lasanao le izy de omeo am'izay tianao menana azy zay niny tena satana eto e efa natolotra ozy izy le zao tontolo zao efa natolotra ka omeko ka zay tiako no omeko azy efa natolotra le zao tontolo zao ovina zay le Genesis 3:7 mivakitsika naminatiny voafitaka nanomboka hatreo dia azon'ny satana izao tontolo zao raha ny tena marina norobainy le zao tontolo zao norobainy tsy anazy anie le zao tontolo zao hoe an Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy satria izy namorona azy fa norobahin'ny satana le zao tontolo zao tamin'ny alalan'ny fitaka sy ny fahotany de ndao tsika maki toko sy andininy Romanina 5:12 Romanina 5:12 aonandray volazan'ny ten'andriamanitra io zany no natonga ny devoly nasan'ny teny tamin'i Jesosy hoe efa nomena efa natolotra izao rehetra zao sy ny vonainy ka tiako am'izay omena azy de enao koa ozy izy mantsany Jesosy enao koa raha mekoka eto anatrehako de omeko anao zao tontolo zao Romanina 5:12 Romanina 5:12 koa izany de tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray eo am'izao tontolo zao ary ny ota ny nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra io mahatonga ny satana ny teny tamin'i Jesosy hoe efa natolotra azy izy raha ny tena marina tsy Andriamanitra mihitsy nanolotra azy am'izao tontolo zao fa ny olona no nanaiky ofitainy ny olona no nanaiky an'ny satana zay le Genesis 3:7 ny olombelona no nanaiky anazy de nanjary eo ambany fanapahany dia azony zay le izy nanaiky anazy ny olombelona dia azony ary tsy ny olombelona ihany ny azony fa miaraka azony koa izao rehetra zao satria ny olombelona namanadinao nitenen'Andriamanitra ne Adama tamin'izay fotoan'izay hoe manjaka sady zay manjaka amin'ny zavaboary rehetrarehetra ny azan-dra sisy manjaka ozy izy natao anjaka amin'ny zavaboary rehetrarehetra ny olombelona de rehefa ny olombelona no nanaiky an'ny satana le mpanjaka zany nanaiky eto zay le izy le olona zay nomena fahefananjaka amin'ny zavaboary no nanaiky an'ny satana de tonga de azon'ny satana mbaka ny rehetrarehetra mihitsy lasa satana indray no manjaka de zay mahatonga satana miteny am' Jesosy eo amin'ny Luka 4 hoe efa natolotra io izy ary tiako omena zay omena azy zay tiako omena azy misy zavatra manitika ny saiko kely hoe le voalazan'ny Salamo 120 anao ny lanitra anao ny tany etrany zao ny tany rehefa nomena ho tantanan'ny olombelona de nanaiky ny famitany satana aloha de lasan'ny satana le izao tontolo izao tany eo ambany fanapahana zay le izy de lasa eo ambany fanapahan'ny satana le izao tontolo zao de ento io aty amin'ny Luka 4 zany zao le fanontaniana mitodika aminao pasteur ary raha sanatria zany ka ny ekeny Jesosy zay fiankofana zay lasany koa ve zany ny lanitra raha io le famitana ataon'ny satana io satria no lay faneken'ny Adama sy Eva le famitahana de lasany le izao tontolo zao tany zay any Jehovah de eto ndray zany le tompon'ny lanitra koa no asainy miankohaka
inona ny mety ho zavatozany nateraka izay raha sanatrika lavo tamin'io fandrik'io Jesosy. Ia, ataontsika anaty fonteny kely zany zay fantany izay ny tena marina. De tsotra lizy hoe raha nanaiky any Satana Jesosy, nanaiky niankohaka teo aminy, zay voalaza ny tenaandriamanitra, satria valiteny Jesosy de mazava tsara. Tsy ny valiteny. Tsia ary nampino le izy le tsy zany misy fanazavana de izy ny fanazavan Jesosy hoe Andriamanitra ihany no iankofanao. Andriamanitra ihany no iankofana. Kanefa Satana dia nangataka tamin'i Jesosy, na hoe niteny tamin'i Jesosy mba hiankohaka aminy. Ka raha sanatria nanaiky hiankohaka teo aminy Jesosy de vitatreo zany ny zavatra very teo am-pelantanana zao rehetra zao. Vita teo. Ary tena ratsy be satria hatrany an-danitra mantsy. Zay ny zavatra niseho tany an-danitra naminadino somary ataontsika anaty fonteny kely le fanazavana izay izay ny zavatra niseho tany an-danitra. Le voalazan'ny Apokalipsy 1:12 le ady tany an-danitra. Saika orombany dia le ady tany an-danitra anie dia ny hoe izy aka ny toeran'i Jesosy dia hiankofana ka ho tahaka ny avo indrindra hozy izy. Ho tahaka ny avo indrindra. Zay le tany an-danitra zay. Ka raha sanatria teto an-tany, tonga teto an-tany Jesosy nanaiky anazy ary nanaiky hiankohaka teo aminy. Zay le tena hoe ny hatrany an-danitra manontolo tonga de ary izy zany anaty fonteny ihany iny katsika zay fonteny zay. De zao zany le loahevitsika fizarana faharoa zao tontolo zao voafitaka. Le zao tontolo zao zay namboariny Jesosy tompoko, le zao tontolo zao zay any Jesosy sy mipona eo aminy de voalaza eto amin'ny Luka 2:7 de hoy Satana efa natolotra izao rehetra zao tiako no omeko azy, ka zay tiako no omena azy, efa natolotra. Ovina atao fomba ahoana de le fanazavana de ny sisy toko fahatelo. De hozy izy le manana toko 5:12 tahaka ny diran'ny Iota avy tamin'ny olona ray Adama io. Tahaka ny diran'ny Iota avy tamin'ny olona ray ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana dia samy efa nanota izy rehetra. Ny zavatra marina tompo miresantsika zany zao le hoe zao tontolo zao ny zava-misy zany am'izao fotoana zao aike zany eo amban'ny fanapahan'ny Satana kay zany le zao tontolo zao ankehitriny. Zay nilizina aminay zay mahatonga antsika mahita faratsiana, fahasimbana sisisy satria eo amban'ny fanapahan'ny Satana kay le zao tontolo zao ary anisan'izany ny olona de zay mahita zay nahitantsika ratsy fanahy, olona ratsy fanahy, olona mamono olona satria eo amban'ny fanapahan'ny Satana. De tafiditra ny fahafatesana hozy izy ary ny fahafatesana zay tafiditra namanadinao de eto azavay kely izy tsy ny olona ihany ane maty rehefa niditra teto am'izao tontolo zao ny fahotana nanaiky an'ny Satana ny olona nanotany fa rehefa nanaiky an'ny Satana ny olona de tafiditra ny fahafatesana de tsy ny olona ihany na ny maty namanadinao, tsy ny olona ihany ny maty, zava-paharehetra koa maty. Zay zava-paharehetrarehetra anko miara ny fahafatesana de efa le voninkazo lasa malazo de lasa misy tsilo satria zay le tenandriamanitra ao Genesis 2:7 anirinona ny tany ozy izy, aniry tsilo ny tany. Andriamanitra ka namorona ny tsilo? Tsy namorona ny tsilo izy fa vokatry le fahotana zay niditra tamin'ny alalan'ny olona de le zava-paharehetrarehetra ankoa ny zaka ny vokatra izay de lasa maty koa ny zava-boary, lasa niara ny fahafatesana. Isan'izany koa le zanak'ondro ohatra zay tsy mahalala ninina akory. Ny biby anisan'izany ankoa biby. Ohatra toizantsika sy faraparanantsika le fizarana izao tontolo zao voafitaka le zao tontolo zao. Amafisitsika kely aralizy. Jaona 2:7-20.
Jaona 3:7. Ina indray no voalazany ten'Andriamanitra. Ary izao no fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Zay. Io le tena mampihetrehitra, io mahatonga Satana zay nasamy teny mihitsy tamin'i Jesosy hoe efa natolotra zao tontolo zao, efa na zao tontolo zao, efa zao tontolo zao. Tena freraina be zany. Manoloana n'ilay mpamorona zao rehetra zao izy no miteny an'izany Jesosy io, eo manatrika azy eo le mpamorona zao rehetra zao sy tompony zao rehetra zao, de masamy teny Satana hoe efa natolotra io, efa na io hoe efa azoko io. Keny zavatra miseho le Jaona 3:7. Aonao izy izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo zao mazava, tonga teto amin'izao tontolo zao mazava, Jesosy le mazava io. Sady zay dina zavatra aseho izy, nefa aleon'ny olona ny maizina. Iza maizina? Satana ny maizina e. Andrina zao tontolo zao. Sa zay le tsona anazy andrina zao tontolo zao, mpanjaka ny famezinana. Zay ny antsona Satana. Efesana 4:1 milaza an'izay. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandraozy izy, fa amin'ny mpanjaka ny zao famezinana zao. Satana io. Tonga teto amin'izao tontolo zao ny mazava, nefa naleon'ny olona ny maizina satria ratsy ny asa. Safidy zany io namanatiny mifidy ny anaiky an'ny Satana zao tontolo zao. De lasany. Raha ny tena marina izy ny zavatra teneniko teo moa zany hoe norobahany le zao tontolo zao, fa raha ny tena marina izy zao tontolo zao nanaiky anazy. Tsy afaka nakan'io ankeriny izy fa zay marina, tena marina zay teninao zay. Tsy afaka nakan-keriny an'izao tontolo zao teo am-pelatanan'Andriamanitra Satana, tsy afaka. Fa misafidy ny maizina le zao tontolo zao io. Naleon'ny olona ny maizina ao izy. Naleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava. Zay zany nahatonga le zao tontolo zao lasa voafitaka e. De azagaky tsika raha miatrika toe-javatra sarotra amin'izao andro ankehitriny zao eto amin'izao tontolo zao. Na rehefa miresaka zao tontolo zao zao tsika de ny zavaboary miaraka amin'ny olona ihany koa. Zay lisy satria tamin'ny alala zavaboary no namitany Satana ny olona. Nampiasainy Satana ny zavaboary, sady zay mba hamitany. De rehefa nanaiky anazy ny zavaboary de lasa nanaiky anazy koa ny olona. De niaraka voafitaka le zao tontolo zao, de eo am-pelatanan'ny Satana, eo amban'ny fahefan'ny Satana zany zao izao tontolo zao. Raha ny tena marina mifidy ny maizina ny olona zao tontolo zao. Mahafinaritra n'ilay fiarah-mianatra ary veriko fa azontsika sy takatsika tsara ny tiana ambara. Koa ny fanondrina dia izao ny fitaka izay nataon'ny Satana izay miharihary, mianjaanja ao amin'ny ten'Andriamanitra anie mba tsy ahavoantsika intsony satria manomboka izao dia haisafidy ny mazava isika. Daholo entana mavaka izay safidy sy fanapa-kevitra raisin'ny mpanaraka ny fandarana izay pasteur. Iaho mialohan'ny vavaka dia ndao hiverina kely tsika ny amin'le toko sy andiny fototra naminadinao. De le hoe Jaona 3:7 fa toy izao nitavan'Andriamanitra ny izao tontolo zao. De le zao tontolo zao voalaza eo zany, le zao tontolo zao voafitaka. Zay tsy le zao tontolo zao efa le mbola tsara indrindra intsony, fa le zao tontolo zao efa voafitaka. Sainga mbola tian'Andriamanitra foana. Zay mahafinaritra. Tian'Andriamanitra le zao tontolo zao na dia voafitaka azy. Dia nanao planin'Andriamanitra hamonjena le zao tontolo zao. Plan de sauvetage. Plan de sauvetage nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo zao satria Satana dia niteny fa efa anazy le zao tontolo zao efa azo. Dia nanao plan de sauvetage Andriamanitra hanavotana an'le zao tontolo zao na hoe hamerenana an'le zao tontolo zao
hoe eo ampilatanan'Andriamanitra anay. De tamin'ny alalan'i Jesosy zay le hoe nomeny ny sanalahy tokana. tokana nomeny. Ka raha ohatra tompoko ka noho ny fanekeny ny olona ny Satana no nahatonga n'izao tontolo izao eo ambany fahefan'ny Satana, ny plan de sauvetage zay ataon'Andriamanitra, dia amin'ny alalan'ny fanekenan'i Jesosy no amerenana indray. zay mahafinaritra Ia. amin'ny alalan'ny fanekenao an' Jesosy indray no iverenan'ilay zao tontolo izao ho eo amin'Andriamanitra. Ary fomba tokana zay, tsisy safidy. Tsisy zay le hoe tsisy planina ankoatran'izay, tsisy. De izay mahatonga le hoe mba tsy ho very Izay rehetra rehetra mino an' Jesosy fanana fiainana mandrakizay. de zay le zao tontolo izao faran'izay ho jerevantsika. Mahafinaritra efa somary manatsidika sada zao le fizotra lisy ny hafaran'le dinitingitsika de io le hoe fanana fiainana mandrakizay le zao tontolo izao farana. Zany hoe zao tontolo izay efa tafavelona Amin'ny laony de le fiainana mandrakizay. Ka de zao hoe fotoana zany zao tompoko andraisana an' Jesosy, anekenao an' Jesosy. Zay aza manaiky ny Satana intsony eo amin'ny fiainanao satria efa fantatra fa izy de efa miambo zay miambo ho tompony zao tontolo izao. Miambona izy ho tompony zao tontolo izao, anisan'izany ny olona efa miambo ihany koa Satana fa efa anazy ny olona tsia Andriamanitra namorona ny olona. Azon'Andriamanitra atao ny manavotra anao indray amin'ny fanekenao an' Jesosy. Ka ny antso alefoka amintsika de fotoana izao handraisana an' Jesosy, fotoana izao anekena an' Jesosy. Nda hoentsika ambavaka re raina izay ny an-danitro misaotra noho ny amin'ny teninao, mahazava aminay ny zavatra niseho teto amin'izao tontolo izao ty dia ny nidiran'ny fahotana. Tompo, manana planina ianao hanavotana n'izao tontolo izao eo am-pilatanan'ny Satana. Manana drafitra ianao hamonjena n'izao tontolo izao eo ambany fahefan'ny Satana. De ianao zany Jesosy Kristy izay mpamonjy an'izao tontolo izao. Ko ampio zay mba anaiky anao, handray anao ihany koa ho mpamonjy anay dia ho tafaverina amin'ny laony izao tontolo izao sy ny mponina rehetra eo aminy. Ka nana fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De angasanay ny faharetanao nanaraka ny fandarana iny mbola itoy izy iny koa mino fa alinantsika mianakavy indray zany atao hevitra vaovao anatin'ilay loha FTP hoe Jesosy kristianina izao tontolo izao iarahantsika eto amin'ny manaraka. Mankasitraka n'ireo teknisianina zay ny fanaretsaka ny fanometanana nampifandray antsika ary misaotra ny pasteur Reparatina Fanerany koa nanaiky fitaovana nampiasain'Andriamanitra izara ny fahatsarany. Ny tompony hitahiry zay vao raintsika teto mandrapijery mandrapiresaka tompoko lasy tompoko vavy.